Dia mbola ankasitrahana trano isika ny tokantrano antso misaraka amin'ny televiziona malagasy miaraba toko klasy toko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipriandro vaovao no maninay ho anao hatramin'ny farany miendrikendrika ity vaovao antsarintsika ity ary andeha arahana atao anatin'ny lohateny vaovao. Fotoana manatantara eto amin'ny firenena ny fiverenan'ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Sakalava Rola ny arady taminy no tanterahana androany teny amin'ny mozole avaratra Ambohitsaina ny lanonana ara-panjakana fandraisana ireo Kabeso ireo. Ampitomboiny ireo faritra arovana an-dranomasina eto Madagasikara, isy ny any amin'ny faritra Anosy Androy, ny any Diana ary ny any Analanjorofo sy Sava. Ny farana omaly kosa lahetsika hitsinjovana ireo fianakaviana sahirana amin'ny fampidirana mpianatra antsoina hoe rentrée mifampitsinjo fianakaviana 5,000 no nisitraka izany manerana ny renivohim-paritany 4 sy ny tao vakina karatra. Fa fotoana manandanja eto amin'ny tantaram-pirenena ny androany nampidina ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Sakalava Rola an-tanindrazana indray. Iresaka betsaka an'izay isika atao anatin'ity vaovao antsarintsika ity. Ny maraina teo no nanatanterahana ny lanonam-panjakana ofisialy fandraisana ny karandohany ireto mahery-fo ireto mendrika izany izy ireo ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina izay nitarika izany lanonana izany no ny fitiava-tanindrazana nasehon'izy ireo. Niady izy ireo namoy ainy mihitsy ho fiarovana ny fiandrianam-pirenena. Napetraka eny toerana ihany koa ny takelaka fahatsiarovana mariky ny fampidiana an-tanindrazana ireo Kabeso ireo 20 taona aty aoriana. Lanonana ara-panjakana teny avaratra Ambohitsaina araka ny nambarako teo natrehan'ireo fianakaviana taranaky ny ampanjaka izany fa teo ihany koa ireo fikambanana taranaka andriana ary ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny teny an-toerana Vola Rafarasoa sy Stéphane Alphonse. Anisan'ireo mahery-fo teto amin'ny firenena ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Rola niaraka taminy karariny raha nampandalovina teto amin'ny Avotsomaty eto amin'ny fasany mahery-fo mozole ny Kabeson'izy ireo melohan'ny ametrahana azy any amin'ny toerana ny aviny any Ambika Belo sur Tsirbina. Fomba fanao anehoana ny hery sy ny tanjaka mbola mitoetra tandindo ny herim-ponananany namoizany aina ho an'ny tanindrazana. Novoaina ny voina 7 mariky ny fanomezakasina ity toerana ity, marika ihany koa fa manana ny asiny ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika niarantolona taminy. Nitarika ny lanonana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nisantatra izany tamin'ny fisafona ny andian-tafika narahana ny fananganana ny sainam-pirenena avy eo dia nitsidika sy nanome voninahitra ny Kabeso ny reto mahery-fo ary notohizana tamin'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny takela-pahatsiarovana napetraka eto amin'ny mozole andrakitra ho tantara izao fotoana manandanja izao. Ho fahatsiarovana sy ho fanomezam-boninahitra ny ampanjaka toera sy ireo mpitarika tafika niarady taminy mahery-fo an'i Madagasikara niaro ny tanindrazana niady ho an'ny fahafahan'ny firenena malagasy dia misoratra ny milazany hoe fandraisana ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Sakalava Rola. Araka izany 20 taona taty aoriana tokoa tafaverina soamantsara eto Madagasikara ny Kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Rola tafaverina miaraka amin'izay ihany koa ny asin'ireo mahery-fon'ny firenena
hoy ny filoham-pirenena Andrajoelina fampanantenana natao tamin'ny vahoaka izany ary zao tanteraka izao noho ny ezaka ny fandrobona ny malagasy ho hiatrany izy. Sarovantsika manokana amin'ity androany ity miampanjaka toera sy ireo mpitaritafika roalahy miara-lavy taminy fa eo ihany koa ireo miaramila sy vahoaka sakalava rehetra miara-dia nanohatra amin'ny fifehezan'ny mpanjanatany tamin'izany andro izany. Mamembelona ny fitiavan-tanindrazana ao am-pontsika ny fahatsiarovana ny fanoloran-tena nataon'izy ireo. Ny 9 novambra 2024 raha nitokana ny rovan'i Madagasikara isika izay efa lasa lavenina fanatsangana indray dia nilaza ampabimaso nilaza taminareo aho fa tsy maintsy averintsika tanindrazana ny ampanjaka toera ary tanteraka izany ankehitriny. Ny tantara tsy fanadia filazako matetika ny hoe raha tiana azava ny lalana izorana dia mila fantarina ny tantara ny avia. Tantara tsy hay adinoana ny fikirizana ny ezaka sy ny fitiavan-tanindrazana nataon'ny ampanjaka toera. Tsy azo fafana ihany koa ny tantara ary isan'izany ary manandanja teo amin'ny tantaran'ny firenena ny zavatra nitranga atao ambiky tamin'ny taona 780 raha tsy ahivina foy dia rehefa tonga ife ny tanitsika ireo mpanjanaka tany amin'ny faritra tany amin'ny taona taonjato 520 ary ny tany amin'ny faritra andrefana ny nosy tao ambiky dia nitsangana ampasahiny ny ampanjaka toera sy ny miaramilany ary ny vahoaka. Tsy nanankilebenana izy ireo fa nafon'izy ireo hatramin'ny eny mihitsy azy ny aliny 7 Aogositra ifo 7 Aogositra 780. Tsy tonga foana ny fotoana androany satria 720 taona katroka ateo ariny nitrangana izany tantara izany no miverina tanindrazana nitolam-balina izy ireo. Nanao ansoavy ihany koa izy hanamafisana ny firaisan-kina ny malagasy hoentina mampandroso hatrany. Azo alaitahaka tsara hoy ny filoha ny fananana toe-tsaina miady hatramin'ny farany ho an'ny tanindrazana. Androany miroso amin'izao famerenana an-tanindrazana ny tolam-baliny mahery fo izao isika mba ahafahany taranaka izy ireo mirehare fa ihany koa mba ampionina ny fony fianakaviana mandrakizay. Manamafy ihany koa isika ao ambony taranaka ny fandimby fa ny fahatsiarovana ny mpitolona ho an'ny tanindrazana dia tsy matsy ao am-po satria adiditsika mitahiry ny mampity izany amin'ny alalan'ny fananganana firenena mirindra sy mandroso. Toko lahy sy toko vavy mirehatra tsy matsy vonoina miafy ny fitiavan-tanindrazana satria mahery fony Madagasikara ny ampanjaka toera. Eto amin'ity toerana manatantara ity dia mirehare isika fa nisy mpanjaka toera sy ny miaramila miaro ny firenena miaraka tamin'ireo vahoaka rehetra. Eto dia mitsodrano ho anareo fianakaviana sy ny taranaka ho tonga soamatsara an-tanindrazana any ambikany nitolam-balina izy ireo ary hotsenaitsika sy ny vahoaka ny sakalava iray manontolo ny mahery fo dia ny ampanjaka toera izany. Ry malagasy mpiray tanindrazana ho anareo taranaka faramandimby ataovy ao am-po sy ao an-tsaina lalandava
fa rehefa manana vina isika ary manao fomba rehetra anatanteraka izany dia tsy maintsy ho tratra ny tanjona ary tsy maintsy mandroso i Madagasikara. Madagasikara mamiratra sy mitsongadina, Madagasikara mandroso, Madagasikara mijoro, tsy manana toerana eo amin'ny sehatra rehetra. Izany no fanampy efa napetratsika ary tanjona tsy maintsy tratrarina. Tao aorian'izao dia nitodi-doha azo anambiky any Belo-sur-Tsirbiana, toerana ametrahana azy ny kabeson'ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafiky. Nanotrona ny lanonana rehetra teto ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranto Tona, izay solotenan'ny fanjakana malagasy tamin'ny fifanarahana rehetra natao nafahana nampody ny kabeso, teo ihany koa ny fianakaviana ao anatin'ny vovonana Sakalava, taranaky ny ampanjaka toera, ireo filohan'ny andrim-panjakana sy maso ivon'ny Frantsa, ireo parlementaira ary ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Kasitraka ireo rehetra nandray anjara tamin'ny fampodiana tanindrazana ny kabeso ny mpanjaka toera, ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina, toraka izany ihany koa ny maso ivoan'ny Frantsa eto Madagasikara satria tsarantsika fantarina moa fa fifampirarahana teo amin'ny firenena roa tota no nahatongavana amin'izao. Fa teo indrindra ihany koa ny finiavan'ny Filoha Rajoelina, araka izao tanterany Vola Rafarasoa eo amin'ny sariny Stéphane Alphonse azy izao. Fahombiazan'ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara izao fampodiana ny taolam-balon'ny ampanjaka toera izao, hoy ny maso ivon'ny Frantsa eto Madagasikara, dingana goavana ny vita hoy izy, ary namafisiny fa tsy afaka norona ho avy mamiratra Madagasikara raha toa ka tsy mahalala ny tantara ny ponina ho aminy. Je crois que c'est un moment très fort et très émouvant, à la fois des relations franco-malgaches et de l'histoire de Madagascar que nous avons vécu aujourd'hui. Comme vous le savez, cette demande des restitutions des reliques du roi Toher date d'il y a plusieurs années. Et bien ensemble, malgaches et français, on y a travaillé d'arrache-pied. Je veux vraiment saluer le travail collectif, le travail d'ailleurs d'abord des deux chefs d'État, les présidents Rajoel et Macron, qui par leur impulsion ont permis cette réalisation, le travail des ministres de la culture successifs, malgaches comme français, le travail des chercheurs, le travail des familles, le travail des spécialistes, le travail des diplomates qui ont permis ce retour du roi Toher chez lui. Et je crois, comme l'a dit le président de la République, qu'on ne peut pas construire l'avenir sans connaître son passé, y compris dans ses pages sombres. Et donc moi j'ai été d'abord très honoré d'être convié aujourd'hui par le président de la République pour participer à cette cérémonie. J'ai trouvé le discours du président très sobre, qui convenait parfaitement à l'état d'esprit de cette très belle cérémonie. Et je suis heureux que le roi Toher et ses guerriers puissent enfin revenir et reposer chez lui. Et je souhaite que le peuple Sakalave puisse faire tout son deuil après ces 128 années passées loin de sa patrie. Nisy fiarahamiasa goavana ihany koa tao ambadiky ny fampodiana ny kabeso ny ampanjaka toera, hoy ny ministra ny serasera sy ny kolotsaina Mara Volamiranto Tona, fiarahamiasa izay notarihan'ny filohan'ny Rajoelina sy ny fianakavian'ny ampanjaka. Misaotra n'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina satria dia izy no nanana ny vina voalohany, dia teo ihany koa moa ny fifandraisana ara-diplomatika eo amin'ny Frantsa sy Madagasikara, namafisiny izany tamin'ny fitsidiana ara-panjakana nataon'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron, izay nanamafy bebe kokoa izany ny fandrosoana amin'ny dingana rehetra. Maro ny tetikasa ankoatran'izao fa isan'ny tena goavana ity tetikasa ity satria nahoana mifandraika amin'ilay vina n'Andriamatoa filoha dia ny andro voalohany dia ny fampiroboroboana ny mahaolona. Ny firenena manana ny tantarany, ny firenena afaka mijoro satria manana ny tantarany. Isan'izay ny vahoaka ny Sakalava izay nijoro hatramin'ny farany. Mamela ahy isika rehetra mba hatsiaro andreo mahery fo maty tamin'izany fitandrovana sy fitazonana ny fiandrianam-pirenena. Ndao hiara hijery banjina indray amin'ny ho avy miaraka amin'ireo tanora sy ny malagasy rehetra afaka mitondra an'izany hoe fampandrosoana. Izay moa ny tenin'Andriamatoa filoham-pirenena teo. Mamela ihany koa hisaotra ny rehetra ankoatra ny filoham-pirenena Andry Rajoelina, ny gouvernemanta iray manontolo, ny rehetra niara-nisa lahy ary indrindra ireo ministra teo alohako izay niara-niasa, nanomboka ny asa
ary toizany zany ary ampanetretena tanteraka ny hoe isorako ny rehetra tamin'ny fandraisana anjara teo ny parlementaire teo ihany koa ny fianakaviana izay tsy azo adina ary teo moa andriamatoa Masuivo frantsay nilaza fa fiaraha-miasa no natongavana tamin'izao izay miray fo ihany nafaka mitondra fampandrosoana. Nanatrika teto avokoa ireo ministra ny serasera sy ny kolotsaina teo aloha Augustin Andriamananoro izay filoha-hevitry ny anteny miram-pirenena ankehitriny, teo koa Ramatoa Lalatina Rakotodrazavy, loholon'ny Madagasikara, ireo no notombiasa ny ministra Mara Volamiranto Tona. Anisany nandray anjara tamin'ny fahombiazan'ny fifampiresahana tamin'ny Frantsay, nitoy tamin'ny fananganana ny komity raisan'ny firenena rotota ary natongavana tamin'izao fampodina ny kabeso ny ampanjakatoera eto an-tanindrazana izao. Fa samy naneo ny mahazava-dehibe tsy fiverena ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo miaramila ny roalahy ity avokoa ireo nanatriky ny lanonana ara-panjakana androany iny, mariky ny famerenana sy ny famoazana ny fitiava-tanindrazana nasehon'ireo mahery fo ireo ity fotoana ity izy ireo nisaotra ny fitondram-panjakana ny ady mafy ho an'ity famerenana ny kabeso ity izy ireo indrindra moa ireo fianakaviana taranaky ny ampanjaka. Mbola vola rafarasoatra any eo amin'ny sary ny Stéphane Alphonse. Manao fisaorana lehibe ny filohan'ny Rajoelina ny vatatenako ary zao dia olona tsy niala teo akaikiny satria izy nahitana izao fitongavany razambenay ampanjakatoera zao dia mampita resaka aminareo tompoko fisaorana lehibe eka zay tompoko no firariantsoa misaotra betsaka fa andeha hiazon'ny lalana. Ka dia isaorana andriamatoa filoha, isaorana gouvernemanta ray manontolo sy ireo ray aman-dreny ara-drazana sy ny ampanjaka izay nanao ny ezaka rehetra mba hahatongavan'io eto indrindra fiara-miasa zany amin'ny gouvernemanta frantsay, ny ezaka nataon'ny ministeran'ny kolotsaina ao anatin'izany rehetrarehetra fifampiresahana zany fa dia mirary soa mba hitomba ao-podiny malagasy tsirairay avy ny fitava-tanindrazana toy nyreo nataon'ny razabitsika ny ady varotra na foinainy ho an'izay hoe fahaleovan-tena hatramin'izay. Ny lesona azo tsoahana zany dia hoe voalohany aloha hoe ny fomba malagasy ny maha-malagasy izay aloha no ambony izay ny zava-dehibe indrindra aloha zany amintsika. Ka ny kolotsaina anisan'ny harena dia amin'ny maharena zany voalohany indrindra raha ohatra ka ataonao tsinitsinina zany le razambe sanatria zany hoe manao tsinitsinina ny fomba malagasy dia ho sarotra ny tongavana amin'izany hoe fampandrosoana zany. Fa ny voalohany indrindra aloha dia tsy maintsy miverina mahaenao enao zany ianao, dia mahaenao enao zany dia ny tanindrazana dia ny fomban-drazana dia anisan'izany moa le tony hoe kabeso indrindrandrindra moa zany hoe kabeso ny ampanjakatoera dia misy fiantraikany izay any amin'ny resaka tourisme sy ny fampidiram-bolam-panjakana. Miombona amin'ny fifaliana ny fandraisana an'izao kabeso ny mpanjakatoera izao, ny marika ny firaisankina sy ny fitiava-tanindrazana zava-dehibe izao ka dia ingany hitombo ny firaisankina ny malagasy rehetra ho an'ny tena fahafahana marina ary Madagasikara misandratra amin'izao fotoana izao satria velona ny fitiava-tanindrazana hatrany hatrany mihoatra noho ny tamin'ny lasa rehetra anana ny fanahy zato eny arivo eny tamin'ny mpanjaka toera ny malagasy rehetra miaraka amin'ny sakalava ny merina sy ny vahoaka malagasy ray manontolo. Olona navita niady ho an'ny tanindrazana, namony ihany ho an'ny tanindrazana, taverina somatsara satria anisany ataoko hoe fanampina petrana izay zavatra izay dia tanteraka somatsara izy ankehitriny isaorana an'Andriamanitra ary hopetraka ho tantara ihany koa indrindrandrindra ho an'ny vahoaka malagasy fa indrindrandrindra ireo taranaka fara-mandimbony izay mino sy matoky fa anisany zava-dehibe ho amin'izy ireo ary eo indrindrandrindra ihany koa mametraka ny soatoavina dia ny ataoko hoe vakoka zany satria olona nanana izy azy niady ho an'ny tanindrazana zany ataoko angamba fa tsy tonga fo azy zao fotoana zao fa nisy ezaka lehibe sy goavana nataon'ny fitondram-panjakana izay taretin'ny foan'ny Rajoelina. Zany fitiava-tanindrazana zany dia anisan'ny matimatesan'ny président Rajoelina ka zao dia napetraka amin'ny toerana misy azy nomena ny voninahitra mendrika azy ilay mahery fo izay tsy nitsahatra mihitsy niady amin'ny mpanjanantany ka nahafoizany ny ainy zao kanefa moa araky ny voalaza hoe
ny maty ho an'ny tanindrazana velona mandrakizay aompon'ny vahoaka dia sy ny taranaka faramandimby ka io zao rahantsika mahita fa 820 taona teorina dia tafaverina somatsara da tanindrazana ny kabeso ka ny lesona azo tsoahina amin'izao dia mazava aoka re mba tsy ho latsaka mba tsy ho matymaty foana ny ray aman-dreny toa izao fa ny faneho tanindrazana mendrika indrindra asehontsika taranaka kehitriny dia ny asa fampandrosoana sy ny fiarovana toy ny anak'Andriamaso ny fahaleovatena sy ny fiandrianam-pirenena. Mba ny fisaorana an'Andriamanitra ary firoan'ny filoham-pirenena koa izay nitondra ny aitarika na fahatsika tonga amin'izao dingana lehibe izao. Isan'ny tonga anatin'ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny hoe hamerenana ny ireo tolambalo zany hoe ny kabeso ny ampanjakatoera sy ny mpitaritafika ihany koa ary tsiro ihany fa mbola misy ireo tavela ao anatin'ny atotsika hoe collection publique any Frantsa any. Izany no tanteraka dia nisy ny fiara-miasa teo amin'ireo tompon'andraikitra maro samihafa indrindra ny tompon'andraikitra nateo amin'ny fanjakana frantsay zany nateo tatoerana. Teo tatoerana moa zany dia nisy ny ministra lalan'ny tena Kotanazava izay miasa ny tenako any koa nanao zany asa izany ary ny ministra ankehitriny Ramatoa Volamirano Dona niaraka amin'ny ireo tompon'andraikitra tsokadiny avy no namita ny fampidiana izany etoetoerana ka dia deraina niezaka sy nahitariky nataony tsiraray avy ary misy moa ny takela-pahatsiarovana izay napetrakantsika androany irakitra ho tantara. Mino fa ny vahoaka ny Menabe ny poniny Madagasikara no samy rehare ankehitriny amin'ny fahatongavantsika amin'izao tanjona izao. Famelohan'iny teny amin'ny maozole avaratra Ambohitsaina iny dia namakivaky ny tanàna. Nanomboka teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato nandalo an'iny Tsarasoatra iny Akorondrano, Akazomanga, ny lalana toera ihany koa eo Sorano, ny Atokely tao amin'ny lapan'ny tanàna Analakely, niakatra Ambohijatovo ary iny tonga teny amin'ny maozole iny ny fiara maro ny tandrozotra nanaraka ny fiara nitondra ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo miaramila ny rola nanome ny aja mamboninahitra sahaza azy ireo ponina teny amin'ireo lalana nolalovana araka izao hitateran'ny Keita Revila eo amin'ny sary ny aja razafy ny mpiasa azy izao. Faholitsika pavimena be avao io zay ro ngatana aminao zay ro solohavana aminao zay ro drakadrakafana aminao eto raha mbaembaya sika toy tany fa misy fanjakana koa nahavinao eto io raha andesy ny fanjakana tsy raha hoe mitana ny tragnony any fa holy amin'ny tany misy anao avao ho avy Tsiribiny ho avy Menabe any matokisy dadilahy fa avy ny fanjakana avy ny zahay taranakinao amin'ny tanindrazanao ka io iaby zahay manday anao na ia mba ho salama iaby mijaly mba azo area mitsiteraka mba ho teraka tsy manambaly mba hanambaly zay angatany aminao dadilahy. Tamin'ny valona maranakatsika no niala teto amin'ny seram-piaramanidina Ivato ny kabeso ny ampanjakatoera sy ireo mpitaritafika roa hihazo any maozole fa talohan'izay dia namakivaky ny lalam-baovao Tsarasoatra. Feno vahoaka ny sisin-dalana naneo ny hafaliny ary nanome hasina ny famerena ny kabeso ny ampanjakatoera eto tanindrazana izao. Nahorakoraka ihany koa ny teto amin'ny rio ampanjakatoera sy ny teto amin'ny lapan'ny tanàna Analakely.
alohany hihazo ny lapany avoloha dia nisy ny lanonana manetriketrika na nomezam-boninahitra sy hamirenakasina ireo tomahery fo ireto teto amin'ny mausolée izay reto arian'ny filohan'ny repoblika. Araraka ny fandaram-potoana moa dia ny hariva teo no niazo ny Antsirabe ny Kabeso ny Ampanjakatoera. Ny Alarobia 3 septambra ho avy izao kosa no hiazo ny Miandrivazo sy Mahabo, ary ny Alakamisy no handalo ao Morondava, ary ny Zoma no tonga ao Belo. Fa raha iverenana kely ny fahatongavany Kabeso dia tamin'ny folora sasany alina omaly no nikadina teto Tanindrazana teny Ivato ny fiaramanidina nitondra ny Kabeso ny Ampanjakatoera sy ireo miaramilany hafaliana no nitsenan'ireo fianakaviana taranana sy nanatanterahana ny fomba ara-drazana nandraisana ny karandohany ireo mahery fo ireo. Maharitra Ramarokoto sy Shakira Kotomanga kosa no mitatitra ny vaovao. Tamin'ny hafaliana tao anatin'ny firalahiana sy ny fanehoana ny firaisan-kina ary ny fifankatiavana no nitsenana sy nandraisana ny Kabeso ny Ampanjakatoera sy ireo mpitaritafika roalahy teto amin'ny seranam-piaramanidina Ivato. Mahery fony ny firenena nanohitra ny fidiran'ireo mpanjanaka teto Madagasikara. Agny dady, agny nareo dady be amena be aby, tonga soa dady, rano Tsirby, itsipazanay rano anao toy tany foty, magataky zay, avy soa Tanindrazy atoy, mandeha moramora dady, miavia soa Tsirby, tsy misy akagavakavaky toy fa dady ny Madagasikara, tsy misy olo mialigny eto, tonga soa nareo telo, amin'ny Tanindraza misy anareo. Faly zay vahoaky ny Madagasikara, faly zay tsy kapovoreto. Tongava Belo sy Tsirby anao kilalaky. Nanareo mbo mahay mitsinjaky kilalaky, tongava agny fa agny tsy raha misy raha hafa atao fa dia hitsinjaky avao tsika. Lafa kamamy rehetra dia miavia tsy ankagnavaky io. Fotony raiky avao fa mety ngirantsany samby hafa. Faly zay dia sorako be vatany Sakalava nanaiky ny zavatra rehetra faly tokoa foko satria tanteraky ny hafatsy ny maty. Faly zahay satria maneran-tany zao agnaran'ny Belo sy Tsirby zao. Fitiavana manokana na saoly filohan'ny repoblikanay fa tiany Belo sy Tsirby, tiany Menabe. Ary efa vonona Menabe handray an'io rangaha io. Tanteraka ilay fanirian'ny vahoaka Sakalava sy ny Madagasikara rehetra amin'ny fampodiana ny Kabeso ny Ampanjakatoera. Zava-dehibe izany satria fampiraisam-pirenena tsy mora na tanterahana an'ilay izy fa dia mandrosoa ny Madagasikara. Ny alin'ny 7 Ifo ny 30 Aogositra 7 sy 750 no tapahan-doha ny Ampanjakatoera sy ireo mpitaritafika roalahy rehefa nisy ny fifandonana tao Ambiky Belo Tsirby nentina tany La Frantsa ary noterizina tany ireo Kabeso. 20 taona ty aoriana tafaferina eto Madagasikara. Raha 20 taona tao Ambiky dia kikika ny ranomaso raha latsaka no niainan'ny vahoakan'ny Menabe sy ny vahoaka tao Ambiky sy tao Belo, fa ankehitriny kosa Madagasikara ray manontolo dia mitomanika hafaliana satria tafaverina Tanindrazana ilay Ampanjakatoera mahery. 9 Novambra 2021 no nanambara tamin'ny fomba ofisialy Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina rehefa niaino ny toman'ny fianakaviana, niaino ny etaetan'ny vahoaka malagasy dia nambarany tamin'ny fomba ofisialy fa haverina ny Kabeso ny Ampanjakatoera sy ireo mpitaritafika roalahy. Mba azontsika tsaina ve hoe notapahany lohan'izy ireo tamin'ny endrika feno ampibiana kanefa dia tonga ny fotoana ny filoana sananao an'izany dia Andriamatoa Andry Rajoelina irery ihany. Masina ny asa natao, tsy mora ny dingana ny diavina
kanefa rehefa mitambatra ny malagasy rehefa miray fo isika rehetra dia tanteraka ny zavatra rehetra lazaintsika fa mankasitraka ny rehetra tonga eto tanindrazana ny ampanjaka toera amin'ny anaran'ny fitondram-panjakana zay tarihan'Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina no iarabana tonga soa eto Madagasikara ny ampanjaka toera sy ny mpitaritafika roa lahy. Manasantsika rehetra iray fo amin'ny Sakalava ny Menabe, iray fo hanaja ny fomban-drazana, tsy hanao fandrabirabiana fa kosa hifampitantana, hamerina ny asina, hamerina ny mahamalagasy atsika ao anaty fifankatiavana. Ny 10 septambra 2024 no tonga ao Pekitsirbiana ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika roa. Makasika ny fandraisana ny kabeso ny ampanjaka toera sy ireo mpitaritafika Sakalava roa. Mbola hoarantsika hatrany eto amin'ny televiziona malagasy ireo fotoana rehetra makasika azy ity mandrapatonga ny fotoana ampidirana azy ao amin'ny Zomba ao Belo amorony Tsirbiny. Fa mbola resaka mahery fo zay ihany dao iverenantsika ilay lanonana fanolorana maro-boninahitra sy fanondrotana galona ho an'ireo mpilalao ny Barea no tanterahana omaly ariva teny amin'ny lampam-panjakana Iavoloha zany fotoana nanambarany ny filoha Andry Rajoelina fa omena bourse d'athlète professionnel ireo mpilalao mba ahafahany mifantoka tanteraka amin'ny baolina kitra. Akoatr'izay dia niavaka ihany koa ny prime natolotry ny filoha mivady azy ireo akoatra ny vila zay efa nampanantenainy. Priska Rakotonandrasana sy Andry Rajaonarivao no mitatitra ity vaovao ity. Manomboka izao dia hifantoka tanteraka amin'ny fanaovana baolina kitra fa tsy hanao asa hafa ireo mpilalao any Barea hatrany ka azo ilay antsoina hoe bourse professionnel. Ny fanjakana malagasy araka izany no hiantoka tanteraka ny fiainan'izy ireo mandra-pahatonga ny tranona 720 izany no natao dia ho fanomanana sahady ny tranona amin'ny 720. Ny tanjony dia nitondrany ny ekipam-pirenena malagasy ny amboara-mody fa tsy hijanona eo amin'ny laharana faharoa. Isy araka izany ny lamina ho apetraka ny fitondram-panjakana. Ny lamina voalohany dia tokony mipetraka ho professionnel tanteraka matianina zany ianareo, tsy eritreritra zavatra hafa fa hifantoka amin'ny baolina kitra fotsiny ihany ianareo mpilalao rehetrarehetra. Inona no ataontsika mba hatongavana an'izany? Ny hatongavana an'izany dia akintsika amin'ny coach aloha ny hanao sélection rehetra hoe reto avy eto aminareo rehetra roa ihany milampina ve mila devenina ve ny mpilalao hiatrika ny sanina indray amin'ny 2027. Fa zao no ataontsika ianareo rehetra mpilalao reo zany dia omena ny bourse professionnel, tsy hiasa any amin'ny zavatra le roresaina tsony. Fa io ny asanareo zany dia professionnel nareo. Isam-bolana dia mahazo ny bourse professionnel nareo mandra-pahatonga ny sanina. Tsy miasa ny ampiasanareo, tsy mirorosaina hoe aiza mitady vola, ahoana ny amelomana zavatra aman-janaka, fa mahazo bourse isam-bolana ianareo dia tsy mifantoka afa-tsy io baolina kitra. Mila hatevenina ihany koa ny traikefan'ireo mpilalao amin'ny alalan'ny fanaovana lalao ara-piralahiana maromaro. Faharoa, ny zavatra hitako hoe tsy ampy kely tamintsika teo efa tena goavana reny fa ny tsy ampy kely tamintsika teo dia ny expérience amin'ny fifaninana. Noho izany dia eto zany miteny aminareo fa hanao match amical tsika imbetsaka andeha iona amin'ireo magrebianareo. Anisan'izany ny Algérie, ny Maroc, ny Tunisie. Isika misy ny angataka hoe zay club mafindrinana aminareo andao mba hifanandrana aminay. Dia hanao match amical foana tsika. Hanao match amical koa tsika amin'ny Européen ary hanao match amical ihany koa tsika aty amin'ny continent africain. Zay ny fanomanana tsy maintsy ataontsika ary zay ny tanjony apetatsika hoe ry ny fandresena ary tsy maintsy ho tratratsika izay fandresena izay apetratsika izay.
Nitondra avy ny voninahim-pirenena ny ekipa ny Barea Tsanina ireto mendrika ny fanomezana maharitra sy mateza ary natao hitsinjovana ny fianakavian'izy ireo ka antony nanomeza ny filoham-pirenena Andry Rajoelina azy ireo Tranina Vila eny amin'ny lalambe Mikodana. Ny fandresena mena azonareo dia tsy afaka atao hoe fandresena ho adino ny tantara satria nanoratra tantara ianareo dia izay ihany koa no mendrika fanomezana mba mipetraka ho an'ny tantara sy ho an'ny fianakavianareo. Betsaka aminareo mbola mipetraka amin'ny ray aman-dreny, misy aminareo zany. Misy aminareo mbola manofatrano, misy zany. Misy aminareo no tena ary maro aminareo maniry hoe inona ny faniriana. Dia izay ny nanaovako hoe manoratra tantara tsika mametraka tantara ary ampitiavana lehibe eto zavatra tiako ary tsiko zavatra tiako ho lazaina ampabe maso. Le trano izay omenanareo ny trano no etoan'ny fitondram-panjakana fa ny trano kosa dia irahana amin'ny malalam-pianana sy vola manokana avy aty amin'ny mivady no hananganana ny trano izay omenana rehetra. Amin'ny mahagoavana ny zava-bitany ireto ekipa-pirenena malagasy Barea Tsanina ireto dia niavaka ny prime na ny valisoa nomeny ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ireo mpilalao sy ireo staff teknika. Rehefa mizara prime mety tsika be dia be ny fizarana prime izay natao teto hitanareo amin'ny sary angambany zany dia valopy nomena an'ireo izay nahazo prime rehetra fa androany no magoavana loatra ny zavatra nataonareo tsy valopy fa carton no hanomezana prime anareo tsirairay azy. Ny ary fa manohana le tena manohana tsy misy fiatsaram-belantsika fa manohana amin'ny fo iray manontolo ary za dia nanohana anareo Barea ireo tamin'ny foko iray manontolo misy tsy misy fiatsaram-belantsika. Tokolasy tokovavy afaka mireharehtsika ankehitriny fa manana anareo Barea mahery fo nanao fiverinyainy niavy niasy ny fireneny tamin'ny sehatra tena avo lety ka mendrika izao atolotra izao fanomezana sy ny voninahitra omena anareo tsirairay avy izao. Nisaotra manokana ny mpanazatra ny Barea Tsanina, ny coach Roro sy ireo niara-dalana taminy ary ireo mpilalao nitondra avy ny voninahim-pirenena nandritra ny Tsanina 422 ny filoha Andry Rajoelina. Tsy tonga ho azy izao vokatra izao fa nanaraka kaiky sy nanohana trano ny mpilalao any Barea ny Madagasikara ny filoha Andry Rajoelina hatramin'izay ka hatramin'izao nanohana tamin'ny lafiny rehetra hoy ny ministra ny fanatanjahantena Moustapha Marsan. Nampitolagaga ny tompon'andraikitra ambony amin'ny resaka baolina kitra maneran-tany iny vokatra azony Barea ny Madagasikara eny. Tsy laza za fa tsy ny filohan'ny FIFA fotsiny, ny filohan'ny CAF izay tonga ny araba ny dera anareo mpilalao malagasy sy ny fahaiza-manao ny mpanazatra-tsika teo amin'ny kianja. Ny deratsika ary nanohana tsika ihany koa ny filohan'ny Repoblikan'ny Keniana ary tena tolagaga amin'ny fahaizanareo manao satria dia ny sahiranareo iny ekipa-pirenena marokana izay anisany ekipa sangany atia an'Afrika. Notoloran'ny fitondram-panjakana malagasy maro-boninahim-pirenena toy ny officier de l'ordre national, chevalier de l'ordre national, commandeur de l'ordre de mérite de Madagascar, chevalier de l'ordre de mérite, chevalier de l'ordre de mérite sportif ary maro-pankasitrahana manokana ireo mpilalao sy ny mpanazatra ary ny staff teknika ny Barea. Izay ny mikasika iny fa hivadika lafim-baovao tanteraka isika ny teraka resabe tato ato ny mikasika nalasany ny vadin'ny filoha Didier Ratsiraka ramatoa Selim Ratsiraka zany nisy mahalasa teo moa no nanatanterahana ny fandevenana azy ary ny solotena ny filohan'ny Repoblika tamin'izany ny ministry ny fitsarana ny ministry ny asa vaventy ary ny ministry ny fahasalamana nitondra fanazavana misy kokoa mikasika ny fifandraisan'ireo fianakaviana roa tonta ireo ny ministry ny fanabeazam-pirenena andeha ho arahantsika izay miaraka amin'ny Keita Revila.
enikajy enimboninaitra izahay zanany sy ny fianakaviana manontolo satria no ireo rehetra ireo no ianareo dia mitoetra ny filoham-pirenena ny amiranina Didier-Ratsiraka. Voalohan'ny volana septambra maro be mihitsy no nisitraka, maro ihany koa nefa isika no tsy nahazo. Mampanantena Andriamatoa filoham-pirenena mivady fa mbola hisy hetsika tahaka iny andraisantsika indray ny taom-pianarana amin'ny herintaona dia efa miohana izany isika hoe misy an'izay fanomezana lehibe izay mariana hatrany fa niara-ny asa tamin'ny ministera anankiroa lehibe ny teto amin'ny fiadidinan'ny repoblika dia ny ministera ny varotra sy ny ministera ny fanabeazana. Fa eo amin'ny lafim-baovao ny fiarovana ny tontolo iainana kosa indray ny ampitelo ireo faritra rovana an-dranomasina eto Madagasikara. Vita sy ny maraina io ny fametrahana ireo faritra rovana telo ireo. Aizavy ary zany ary inona no antony? Mampahafantary ny Olivier Andrembololo-Mihaja sy Joelson Andremparany anatin'ny ity angom-baovao ity izany. Ampitomboana avy telo enina velarany faritra rovana an-dranomasina rano voarakitra amin'ilay convention sur la diversité biologique amin'ireo firenena mpikambana ao anatin'ilay promesse de Sydney tahaka ny Madagasikara. Raha ho antsika dia 7 hektara ny velarany faritra rovana an-dranomasina ny taona 2024 tokony hiakatra 4.3 hektara io velarany faritra rovana an-dranomasina io araka io convention sur la diversité biologique io. Mitoy ny ezaka hatratrarana ny tanjona ho an'ny fitondram-panjakana malagasy ka faritra rovana misy telo manana velarana 10 hetsy sy 1.3 hektara indray no napetraka ho faritra rovana amin'ny alalan'ity fifanaovan-tsony ity. Ny faritra rovana anankitelo izay nanaovantsika sony androany dia aty Mivatahe any faritra Anosy Androya izay antsoina koa hoe Grand Sud. Eo koa ny faritra rovana Tandavandriva any faritra Diana entre ny Diego sy Nosbe ary ny Bedantongela moa faritra Analanjero sy ny faritra Sava. Eo ihany koa moa ny Nosbarena izay efa antenaina koa ho klasena ho faritra rovana. Azo tenena zany hoe kely sisa dia efa tratra ny tanjona ny promesse de Sydney. Tsy hoe ny fiarovana ho an'ny fiarovana ny tanjony fa ny fiarovana mahomby. Ao anatin'izay fahombiazana izay dia tena tokony jerena dia tombontsoan'ny vahoaka satria iarahantsika malala moa fa Madagasikara dia nosy eo amin'ny 10,000 kilometra ny mortiraka antsika ary betsaka moa ny vahoaka malagasy izay mipetraka amin'io côte io. Ny ONG WCS no hitantana ireo faritra rovana misy telo vaovao ireo izay ara-isa lahy amin'ireo fikambanan'ny mpanjono sy ny mpiara-miombonantoka maro samihafa. Farongony mahery vaika antsoina hoe metafetamine milanja 7.7 kilao no tratra tamina teratany malagasy sy afrikana ny 12 aogositra lasa teo rehefa nampidirina ENETSEFA moa izy ireo. Androany kosa no levony ireo rongony mahery vaika ireo teny an-toerana nanaraka izany Miray Andrianjavy. Tsy dorana fa levona anaty rano toy izao avy eo alefa anaty rano mandeha. Ny fonina ny sachet kosa dorana. Izay no fanapotehana ity rongony mahery vaika metafetamine ity. Teradoza sy ny tera-pahavoazana mafy ho an'ny tanora sy ny ankizy ary ny olom-pirenena malagasy ny fisina sy ny fiparitahan'izany rongony mahery vaika izany dia araka ny lalàna ihany koa dia voalaza fa ny rongony mahery vaika na ny zavatra giazana mety teradoza tahaka itony dia tsy maintsy potehana ary simbaina ka noho izany indrindra no antom-pisiny izao fanaovana izao famotehana izao ety Ambotro Manjaka moa no fanaovana izany. Metafetamine 7.7 kilao no tratra tamina teratany malagasy sy afrikanina ny 12 ny volana aogositra teo. Teny Ambomirary Ampasapito tao amin'izay toerana izay efa natorin'ilay olona tsara sitrapo nahitana rongony mahery vaika izay milanja 10 kilao sy 700 grama.
reo olona izay natratrarana azy mariana moa fa teratany malagasy aloha no natratrarana nyreto rongony mahery vaika reto fa ao anatin'izany ihany koa efa misy teratany vahiny izay efa notsaraina ary efa niditra teny amponja tany amin'ny fonjabe any Tsiafa izay mpamatsy any ity teratany malagasy ity. Ny raharaha moa zany dia efa natao famitorana tena nivon'ny polisy pirenena ary efa natolotra ny fitsarana. Efa nampidirina any amin'ny fonjany Tsiafa ireo teratany malagasy afrikanina ireo fiara-miasa eo amin'ny ministera ny fitsarana sy ny ministera ny filaminam-bahoaka. Koa satria manapetra ny fotoana ny vaovao an-tsara eto amin'ny televiziona malagasy dia izay aloha no masaka azo natolotra anareo tamin'ny ity ariva ity ankasitrana ireo namana teknisianina sy mpanao gazety niara-ny fandrimbona tamin'ny fanatotosana izao vaovao an-tsara izao fa ny teny isorana dia nao tany tokantrano tany tsy nahafoy ny televiziona malagasy raha mipitso ny fitora sasany Girard Dondray Girard Ramambasoa miaraka aminareo eto hanolotra ny vaovao an-tsara ny tena kosa mametraka ny velomandram-piona manaraka indray toko klasy toko vavy.